Zay ten'Andriamanitra hoe rifanjakana ambony tany isosy anao zay ety ambony tany dia miraho izy an'Andriamanitra ary mankalaza ny tompo. Mihira ho an'Andriamanitra. Maoka zany hoe hira ho an'Andriamanitra foana isosy anao. Ny rehefa hira zany tsika ny ambavantsika dia hira ho an'Andriamanitra dia fankalazana an'Andriamanitra ihany koa. Firy moa ny olona mira evangelika dia firy ihany koa ny olona mira hiran'izao tontolo izao. Fa ny tsara dia fanjakana ambony tany izy tsy ny tena hoe fanjakana ambony lanitra hoe any an-danitra ry fanjakana ambony tany. Miraho izy ho an'Andriamanitra ary mankalaza ny tompo. Aoka zany hoe ankalaza ny tompo foantsika. Satria Andriamanitra izay mijery antsika isan'andro. Andriamanitra ilay tompony Andriamanitra ny tompon'izao rehetra izao manana zavatra rehetra. Tadolontsika rehetra hoe mety hoe mahay mandihy ianao, atao an'Andriamanitra izay zavatra izay. Mahay mihira ianao, ameo an'Andriamanitra izay zavatra izay. Ninina talenta izay ananantsika sy ianao, ataontsika ho an'Andriamanitra izany. Dia ety amin'ny 34 indray hoe Ekeo ho Andriamanitra ny hery. Ambonin'ny Israely ny voninahiny ary ny heriny any amin'ny lanitra. Araka ny hoe Ekeo izy ho an'Andriamanitra ny hery. Mahafantatsika ve fa Andriamanitra ny tompony hery? Ekeo aloha voalohany indrindra fa an'Andriamanitra ny hery. Tsy manana hery ianao. Raha ny hery izay maha-olombelona antsika dia kely ny herintsika raha maha-olombelona antsika. Kely ohatry ny tsingetana, ohatry ny fasika, ohatry ny tena zavatra kely tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Nefa fotoana antsika manaiky an'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra ilay tompony hery sy ny fahefana. Misy lanjany eo anatrehan'Andriamanitra ianao manomboka eo. Ka aoka tena hoe raha tena zanak'Andriamanitra marina izao sy ianao, raha manaiky fa Andriamanitra ny tompony hery, aza mirehare hoe za ngeza be za ohatr'izao kely io. Hitantsika angamba ireny olona maty vaventy be ireny. Ireny zao kely ny herin'ireny, mitsofi ny fahafatesany indrim-pandeha. Meko ny olona rehetra dia manaiky ny fahafatesany io daholo. Tsisy olona nandao hoe za mbola tsy handeha, tsy maintsy manaiky daholo rehefa tonga fotoana izay angalan'Andriamanitra azy. Kaoka tena hoe anaiky ianao fa tsy hanao rery io hery izay ao anatinao io. Hery ahafahanao miteny. Raha mba mandinika ianao, amin'ny fomba ahoana raha ny fomba hitenenantsika? Hery avy amin'Andriamanitra izany. Saina isainantsika avy amin'Andriamanitra izany. Ahafahantsika mandeha avy amin'Andriamanitra izany. Ekeo aloha fa n'Andriamanitra io hery izay ao anatintsika io. Ekeo fa n'Andriamanitra ny hery. Satria raha tsika miteny hoe anahy io, za io, tsy mahavita inona ny kizahazahoantsika eo amin'ny fiainantsika. Za ohatr'izao. Tsy mahavita ninino izany. Fa aoka tena hoe atoky an'Andriamanitra ianao fa hoe an'Andriamanitra ny hery izay ao anatiko. Omen'Andriamanitra hery ianao ahafahana mihira, ahafahana mankalaza an'Andriamanitra, ahafahana manome voninahitra an'Andriamanitra. Dia misaora an'Andriamanitra foantsika. Ery amin'ny farany moa hoe matahotra ianao. Aoka hanana fahatahorana an'Andriamanitra ianao. Ny amin'ny fitoerana masina. Andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona isaorana ny Andriamanitra. Andriamanitra ny Israely izy no manome hery sy tanjaka anatin'ny olona anankiray. Reny olona marary amin'ny hopitaly reny, raha ny fitsabon'ny dokoterany tsy mahavita, tsy dia tena hoe ny azon'ny dokotera sitranina zany raha olona marary. Dia ny sorotra aretina, fa ny fototra aretina tsy hain'ny dokotera sitranina. Tsy haiko hoe matsampanao ve zany zavatra izany. Ny sorotra aretina no azon'ny sitranina, fa ny fototra aretina tsy azon'ny sitranina. Ny
fototra nefa Andriamanitra ihany manala ny fakana retina anatin'ny olona anankiray io, ohatry ny trano anankiray. Ny misy trano zay zao iry akaiky ny fiangonana iry mbola tsy vita io trano io, tapitra tsy teo intsony le biriky, mbola tsisy tafo fa ny biriky le rindrin'le trano ny azon'ny olona ny rodanina, fa ny fototrin'le trano tsy ny rodanina satria mafy. Tsy afaka ny ngotany teo le fototra hoe andeha andrava vato indray ve tsy ho tratra io, tratra ihany, tratra ny tompony ihany raha andeha andrava vato, tsy afaka androdana vady ny fototra izy be dia be reny trano hitantsika rava reny, tsika angambany hoe moale masinina be reny mamaka ny fototra'le trano vo azo iny, karaha mbola devoly kely zany tsy avoongotra ny fakany any anatintsika any. Mety hoe misy fotoana engotany devoly ohatrany hoe eritrereto hoe misy zavatra anankiray maniry any anatinao any, dia ny azony devoly alaina ny raviny endanty kelikely, fa ny fakany azo omena, tehirizo ao anatinao, tehirizo hoe an'Andriamanitra hatrany ny foko. Andriamanitra ny tompony hery zay ao anatintsika. Andriamanitra no mametraka hery ao anatinao, mametraka tanjaka. Rehefa tsy Andriamanitra ny anasitrana ny olona anankiray na andany vola be ohatriny ao ary tsy sitrana zany. Misy olona mpanankarena be fa isa-taona mandany amina million mandeha mitsabo-tena any Inde, satria tsy misy zavatra tsy takany ao. Hoe vola makarena ny tsy dia mahavitra vetivety, mety mahavitra vetivety reny, fa ny ratr'izay ianao Andriamanitra ihany. Andriamanitra ny hitantsika angambany reny olona rasa miditra hôpitaly zao, dia le aty amin'ny hôpitaly publika vetivety dia sitrany, vetivety mivoaka mahapiblika azy zay, dia misy olona misolosolo be dia be ao zany. Fa le ary amin'ny andro avam-bola be le anaty amina ry tena mijaly mila oksizena, mila zao. Tsika angamba maremarika fa anaty tranona mpanankarena anankiray tsy maintsy misy marary ao. Na ao misy marary paralysé ambofandrina, na mandeha le chaise roulant reny samy na mitondra beki. Satria misy zavatra tsy takatry ny olona anankiray indraindray mitoko be amin'ny arenany, izy manabola dia sitrana, fa ny hery zay ananantsika mandeha mitady vola, tanjaka zay ananantsika miasa io dia avy amin'Andriamanitra io. Ekeo aloha ekena an'Andriamanitra ny hery zay ao anatintsika, zay tsika vao afaka mireare hoe tena nomen'Andriamanitra hery, satria raha hery maha-olombelona dia tsy vitako iny. Raha ny hery saina maha-olombelona fotsiny tsy mahavita zavatra, fa misy avy amin'Andriamanitra. Ka zay ny sorantsika an'Andriamanitra foana isan'andro, mahaiza misaotra an'Andriamanitra, ninina mandalo, ninina mitranga, ninina miseho amin'ny fiainantsika, dia mahaiza misaotra an'Andriamanitra. Na dia ohatra tsy ny sakafo ianao androany fa rano fotsiny, misaora an'Andriamanitra fa nahita rano. Ohatra hoe nandalo problème be anao androany nefa mbola navitananao zavatra, misaora an'Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra hery ahafahana miatrika an'ilay problème. Na dia tongotra fa tsy nanana frais, misaora an'Andriamanitra fa tonga soamantsara tany amin'ilay toerana zay aleanao ianao, dia izany dia efa isorantsika an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny PDP zavatra tokony isorana an'Andriamanitra, na amin'ny zanaka zay nomena, na amin'ny vady, na amin'ny hoe ray aman-dreny mbola velona, isorana an'Andriamanitra zany. Reny kamboty reny, misy an'izay teny zay ry ambony ery, reny kamboty reny tsika mahitan'izy reny ivelany kamboty izy hoe tsisy ray, tsisy mama, aranofo, fa ao amin'ny tontolo fanahy manana ray izy, satria Andriamanitra ozy izy le ray ny kamboty, ary Andriamanitra ray ny kamboty ray, Andriamanitra reny ho an'ny kamboty reny, vady ho amin'ny manano tena ihany koa Andriamanitra. Maka zany hoe mahaizitsika misaotra an'Andriamanitra, ifalio mahazo zavatra ny ravavinao, mahazo zavatra ny avanao, dia ifaliana foana, fa tsy hoe rehefa raraka izy zay rehefa faly zay, ka raraka iny, fa aoka tena hoe
Iany hoe aoka zany itsika zany mitondra hery eo anivon'ny fianakaviantsika mampiseho hoe za misy herin'Andriamanitra dia zaraina mila manaiky fotsiny zany hoe manana herin'Andriamanitra ianao fa tsy mandeha amin'ny herina za mbola matanjaka mbola mavita mitady vola mbola za tsy mirarana tia rarahana ary nareo mianakavy tsy manana fisainana ohatr'izany ny zanak'Andriamanitra fa manaiky hoe mandeha amin'ny herin'Andriamanitra. Mino aho fa nahery anao tao anatin'izay dia tapitra ny